Amolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka indray ny varatraza eto Madagasikara na izany na tsy izany azy dia mety mbola ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'iny fatra avaratra atsinanana iny. Misy arak'izany ny fampitandremana amin'ny loko mena mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay any amin'ny distrikt'ny Sambava sy Antala manakera hatramin'ny Sabotsy maraina ho avy izao. Mety manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Entanina arak'izany ny mponina amin'ny faritra iny mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety izy eo. Raha mivinany toetry ny andro eto Madagasikara kosa indray niverenantsika dia saika ahazo vahana ny zavona ny maraina amin'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Ampatsahivina hatrany isika mpampiasa lalana mba hitandrina rehefa ao anatin'izay zavona izay satria mety ho akaiky kokoa ny fahitana. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia mety ahazorana malefaka ny morotsiraka ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny aorian'ny ny zavona na azavotany maraina ho an'ny afovoantany. Andrahoana ny any amin'iny faritra Tsimonosy iny mety arahana orana tandrifindrahona mihitsy aza manodidina ny Ampanisy sy ny morotsiraka ny faritra Androy. Mivinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray ary dia mety mbola ahazorana hatrany mety ho betsaka izay indraindray any amin'iny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo iny. Amin'ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibantoerana kokoa ingaby masoandro fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahoana mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny any amin'ny faritra Androy sy Atsimo andrefana. Raha mahakasika ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra any Vakina Karatra sy Fianarantsoa. Arak'izany dia mety mbola angatsika hatrany aloha ny maraina fa ny atoandro kosa dia tombanana afana ny andro amin'ny akapobeny mety ananky eo amin'ny 5 na 20 degré eo zao maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa indray dia saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa 9 na 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Mivinany toetry ny andro ny Sabotsy kosa indray ary dia mbola azo vahana hatrany aloha ny zavona amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany isava-mentalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny mety izy orana malefaka iserana ihany any amin'ny manodidina ny Sambava, Antala ary Ambatsoa sy Analanjorofo. Mety ahazorana ihany koa ny any Samborano sy ny manodidina. Ny aty amin'ny faritra Anosy dia mety izy orana tandrifindrahona iserana ny voamaraina indrindra amin'ny morotsiraka. Mivinany maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananky eo amin'ny 17 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia. Mivinany toetry ny andro ny alahady ary namaranantsika sahady dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny Madagasikara aorian'ny ny zavona na azavotany maraina ho an'ny afovoantany. Mety izy orana malefaka iserana ihany any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo. Ny orana tandrifindrahona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny Samborano dia saika hitoetra hatrany indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Mivinany maripana kosa indray saika eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana. Morotsiraka andrefana kosa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré. Ananky eo amin'ny 30 na hatramin'ny 30 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Izy indray raha vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.